Ho ampitombona ho aminareo hatrany ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Andeha hivavaka isika. Amin'izao faran'ny herinandro izao Tompo dia velom-pisaorananao izay, satria mitantana, mivimbina, miaro, mandray an-tanana ny fiainanay ianao mikarakara Tompo, ary tsy mahafoy anay. Misaotra indrindra ny amin'izany, voninahitra ho anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry havana, misaotra ny Tompo isika fa lehibe tokoa izany fitiavana antsika izany, ary tena mijery izay mahasoa sy mahatsara ny fiainantsika io Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy ary ny fanahy masina izay ivavahantsika io. Fantany mahasoa antsika olombelona satria rehefa avy nandinika sy ny saintsaintsika ny amin'ny hoe mihavao amin'ny Tompo ny mpino izany, dia nentanina indray isika amin'ny alalan'ny fanahy masina mba hiaina ny toe-panahy araka an'Andriamanitra tamin'ity volana Novambra ity. Noho izany dia tsara ry havana raha fitinina izay voalaza nandritra izay iray volana izay. Araka izany ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia tsy inona akory fa ny fitiavam-bavaka, ny fiombona po amin'ny Tompo, ary indrindra ny mampivavaka amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy zanany, ilay hany mpamonjy ary ny fanahy masina. Ny toe-panahy araka an'Andriamanitra dia ny fiainan'ny mpivavaka isan'andro isan'andro mba amin'ny voninahitra ny Tompo izay ivavahany amin'ny atao rehetra, amin'ny fiteny, amin'ny fihetsika sy ny sisa. Ny toe-panahy araka an'Andriamanitra koa anefa dia miaraka amin'izay ataon'ny mpivavaka isan'andro isan'andro ihany koa mba ho amin'ny tombotsoan'ireo mpiara-belona aminy. Izay ry havana ny sarin'ilay hazo fijaliana izay tsy inona akory fa ilay mijidina na ilay tsipika mitsangana iny izany dia ilay mankany amin'ny Tompo. Ahoana ny ataontsika amin'ny fanompoana azy? Ary ilay mitsivalana kosa, ilay marin-drano, dia mankany amin'ny hafa. Misy akony eo amin'ny hafa ve ny ataonao isan'andro isan'andro, indrindra mba hitondra azy ireny ho amin'ny famonjena koa, ho anisan'ny olombonjena anara-dia an'i Jesosy Kristy. Na dia noentanina azy antsika ry havana, naporosihana mafy mba hiaina ny toe-panahy araka an'Andriamanitra isan'andro isan'andro, dia tsy vitan'ny herim-batana na ny herin-tsain'olombelona izany, satria nandova fahotana avy amin'ny Adama avokoa isika rehetra, malemy, mora azo fakam-panahy. Ary izay indrindra no ilantsika ny fanampian'i Jesosy, ilay nijaly, maty sy nitsangana tamin'ny maty. Araka izany ary dia rehefa manaiky an'i Jesosy ho Tompo sy mpamonjy ianao araka ny Romanina 10:6, ary ao anatin'izany izany ilay hoe fibebahana, hiala amin'ny ratsy fanao, dia miditra antsehatra Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fanahy masina, ka momba sy mitantana manamasina antsika tsirairay avy, ary indrindra manome hery antsika andavana ny asa ratsy ny Satana rehetra. Noho izany dia aza mialana ry havana, raha tia hiaina ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ianao, aza mialana raha tsy efa mpanjaka amin'ny fonao Jesosy Kristy, satria mantsy amin'izay fotoana izay dia ny sitrapony no sitraponao, ary tena fifaliana ho anao manaraka an'izany, fa tsy hoe toy ny mijaly na andevoziny. Dia havako ny fanindriana ary satria tapitra ity ny volana, tapitra ity ny lohahevitra, dia izao amirapiratra ao amin'ny fiainanao anie ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ary dia ho tanteraka aminao ilay tenin'i Jesosy manao hoe aoka zahava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba hitany ny asa soa ataonareo, ka kalazany ny rainareo izay any an-danitra. Efa nizaraiko eo nandritra n'ity volana ity, nefa mahafaly ahy ry havana raha fitinina amintsika izany anio araka an'izay hoe zava-dehibe ho an'ny Tompo, ary zava-dehibe ho an'ny mpiara-belona mpiara-monina manodidina antsika ny fahitany ny fiainantsika tokoa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Amen. Mivavaka isika. Misaotra anao ary Tompo izahay fa afaka nandinika tao anatin'ity volana ity ny amin'ny fiainana ny toe-panahy araka anao. Dia nao ilay mahafantatra ny fo sy ny vo no ametrahanay koa ny fonay. Aza mialana Tompo raha tsy efa tafatoetra mpanjakan'ny fonay ianao. Torotoroy mety ho fo vatonay, ary aoka mba hosoloanao fonofo ny tempo
amin'ny lalan'ny fanahy masina ny fanoloran-tena feno ny fitiavana an'i Jesosy Kristy ary ny fitiavana ny hafa ihany koa. Dia mametraka ny ho avinay rehetra hoe am-pelantananao izahay. Misaotra anao izay ny amin'ity sabotsy ity izay fanomananay hatrany ny Alahady Tompo. Ny fanahinao masina ny hanomana anay tsirairay avy, indrindra fotoan-dehibe rahanay amin'ny communauté telo tota dia francophone, ny anglophone ary izay malagasy rahapisy Tompo. Noho izany dia omany izay mba tena afaka midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao amin'ny ataony rehetra ao anatin'ny fanompoam-pivavahana io. Dia arovy sy hamasino hatrany ny fiainanay Tompo, ao amin'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho aminareo hatrany ry havana, ny fiadanan'i Jesoa. Amen.